Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo. Zao mahatongatsika nifantoka tsara rahoaka ianao kely amin'ny zay isa roa telo. Toizina ihany andiny faharoa. Toizitsika ihany. Toizitsika ihany. Toizina ihany. Toizina ihany. Toizina ihany. Toizitsika ihany. Lasa misy rehefa tonga zanaka zany dia lasa misy vono vaovao ao anatiny. Misy ina tsara? Misy vono vaovao, misy vono vaovao. Ilay vo ao anaty zany lasa miseho ety ivelany. Tahaka ny hoe rehefa mamboly voana tsaramaso ianao dia tsaramaso no tongotra eo. Dia ohatran'izay koa rehefa atosiko ny fanamasintsika manompo tena ho an'i Jesosy mandray azy dia lasa tonga zanaka isika, dia lasa tsy mamorona fiainana na manamboamboatra fiainana fa le masina mamoa vo endrika zanaka io. Ary io tsy amboamboaro. Tenenao akaikinao hoe ny tena zanak'Andriamanitra dia tsy amboamboaro. Tsy misy fiainana amboamboarina tsony ao aminy. Ny antony zany satria le vo mihitsy lasa manina moa zany, lasa maniny, lasa misy ina moa zany, misy fakany, lasa mamoa, lasa miseho ety ivelany. Tsy afaka mijanona fotsiny le vo fa tsy maintsy misy vokatra ety ivelany. Ntsika zay zany le fiainana mahazanak'Andriamanitra rehefa tena dinihana, satria resaka vono resahana avy any anaty, dia le zanak'Andriamanitra zany tsy ety ivelany ny alalàna hoe zanak'Andriamanitra. Tsy hoe akaikina hoe tsy ivelabela ny alalàna mba zanak'Andriamanitra. Averiko tsara ny fanahy masina rehefa mivavaka isika dia midina ny fanahy masina dia mibatatsika ho tonga eo amin'ny toeran'ny zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny zanak'Andriamanitra isika dia automatika mibenefisie ny toerana mahazanaka rehetra. Amen. Fa ao anatin'izay koa, izay ilay mibenefisie ny toerana mahazanaka endrika ivelany, fa anankiray lasa misy vo koa ao anaty ao. Tsy amboamboarina intsony zany le ao anaty, fa miseho azy io. Amen. Dia hoy amin'izay voasoratra rehefa mamaky tsika, endreo izy ny andiny voalohany, endreo manao ahoana ny fitiavana naseho an'ny ray ho atsika, dia niantsona atsika hoe vakio mafy hoe zanak'Andriamanitra.
sady zany tokoa isika noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy rehefa tonga zany Andriamanitra ny tena marina zany tena lasa fiain'Andriamanitra miantso antsika hoe zanany tsy mendritsika taloha fa noho ny amin'ilay Jesosy ny raisitsika dia voadiotsika dia lasa fiain'Andriamanitra miantso antsika hoe zanany ary rehefa tonga zanantsika ao anatin'ilay izy dia misy séparation amin'izay ao lasa tsy mahalala antsika zao tontolo izao lasa misy fisarahana amin'izao tontolo izao le toerana mahazanaka zany tonga dia tsy tiany zao tontolo izao azy ianao ny afantarana zany fa tonga tena zanak'Andriamanitra dia lasa misy zao tontolo izao makahala tsika lasa misy fanao amin'izao tontolo izao tsy tia tsika dia azagaga ianao fa rehefa tena mandroso mivavaka ianao mandray an Jesosy dia azagaga raha toka ialany no namanao teo aloha ankalainy ny olona tsy manana an Jesosy lasa misy olona mijoro fahavava lasa misy olona tsy ahoana tonga dia makahala anao na dia ny havanao akaiky azy na dia ny olona akaiky anao azy ny tena manana tsy ianao ny ratsy fa le natiora sy le voamboarin'Andriamanitra mihitsy tsy mety amin'izao tontolo izao intsony amen 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 azo testeny zany rehefa any anaty mariazy avana daholo any anaty mariazy fa rehefa any anatina mariazy a mahagaga na dia ny tompopety raha tsy manisy toka ao anatin'ny fety fa misotro toka mahita toka foana joro eo ary na tsy eo ambony latabatra za izy fa eny amin'ny coin eny izy a mahita foana ary ohatrany misy andremby mampisitona azy reo miara misotro ao fa ny alalana tena zanak'Andriamanitra rehefa mandalo eo ianao misitiko toka ny eritreretina zany raha to ka mandalo ny zanak'Andriamanitra vao mainka ianao tia mivery sao dia mahary fandombelankely nandeha rehefa ny anatina fetotrany misy mifoka sigara vao mandeha dia tonga dia any ambadika afen'ilay sigara efa sinona anankiray zany fa tsy mety amin'izao tontolo izao intsony ilay toerana mahazanak'Andriamanitra amen samy zany mijery amin'ny tontolo rehetra misy azy manahoana eo anatehan'izao tontolo izao misitika ve zao tontolo izao sa zao tontolo izao koa mbola mahita mitovy aminy any ary zay ny ambarana teny hoe konoho izany dia tsy mahalala antsika zao tontolo izao satria maninona izy izy tsy nahalala azy izy lasa misy fiainana separe ho azy ohatran'izay satria zay le vohitany zao tontolo izao eo amin'ny zanak'Andriamanitra fa raha toy isika le izy dia hoy izy hoe ny andimy fatelo miara-mamaky sika ary zay rehetra manana n'izany fanantenana ny olona ao amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka an Jesosy koa zany hoe lasa olona tia madio lasa olona voadio lasa olona manahaka ny fahadiovan'i Jesosy rehefa zanak'Andriamanitra ianao ka misy an'le voa ao anatinao dia lasa tsy tia an'le lotony zao tontolo izao intsony tsy hoe tsy malota intsony ambarany eo ambany eo le fanazavana mety malota mety lava fa ny ao anaty eo tsy tia ota intsony ary raha sendra mety latsaka ao anatina ota dia lasa makahala ota misy nenina ota ao anaty ao dia hetry tena ambarana zay rehetra manana zany fanantenana miolona ao amin'izany le fanantenana zany eto dia zao hoe Jesosy ataovy tonga zanakao a zany mba fanantenana fa rehefa tonga ao aminao a dia miolona ao aminao a dia lasa fiorenako ao aminao no lasa manadio a amen hitanao zany fa rehefa mikambana amin'ny Jesosy sika dia lasa inona ny vokany madio azy maloto ny fonao mikambanan'i Jesosy mifatika madio maloto ny fiainanao mikambanan'i Jesosy fa mifatika madio dikan'izay zany tsy misy lalina be dia be ny fikambanako amin'i Jesosy no manadio atahaka azy tsy possible mihitsy hoe za hikambana amin'i Jesosy a za manompo azy a za miaraka aminy a nefa za miamaloto ary ambara
soratra masina ao ambany ao ny andininy faefatra. Ny andininy faenina zafady. Dia raha mamaky tsika isa 2 averintsika mafy any, ataovy mafimafy any, isa 2 dia toy izy any andiny fafety anaka dia toy izitsika ihany andiny favamy izay manotaka avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany izao no misehony zanak'Andriamanitra dia nitavana ny devoly. Ny andiny fasy farany nina fa eo mpamakina dia misavaka miamasavatra. Hono voasoratra hoe izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota. Tsy posibla mihitsy zany hoe mitoetra ho amin'i Jesosy any dia fenota ny fiaina. Tsy hoe tsy manota fa fenota. Mety ho lava, mety ho solavaka, mety misy manao erreur karazan-javatra ohatran'izany, fa ny tena marina ny fitoerako ao amin'i Jesosy dia tokony manadio aho. Mety tsy androany dia ho voadio zato isan-jato aho, fa arakaraka ny toerako ao aminy miamadio. Alleluia. Amen. Dia hono voasoratra hoe izay manota ozy izy ny andiny favamy dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao ozy izy no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia nianjava ny asany devoly. Aizany Jesosy zany maton'ny tononona hoe zanak'Andriamanitra, le zay da lehibe io maton'ny tononona dia mazava ny misioany. Matoy izy naseho amiko, naseho aminao, mazava ny misioany dia nianjava ny asany devoly. Ntika zay zany ety amin'ny fiainantsika miara-miazakazaka amin'ny tompo dia aza diny fa feno asany devoly, fa tsy misy afaka manjava an'io raha tsy amin'ny alalan'ilay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ny fiombonako amin'ny Jesosy zany no manjava ny asany devoly. Na orohana devoly aza, na anatina karazana mpanompon'Andriamanitra sy mpiady aza, na anatina fotoam-pifoazana etsyeroa aza, rehefa tsy tafakambana amin'ny Jesosy tsisy ota voadio zany. Amen. Na tsy manatina mpanao délivrance azy ianao, fa ataonao tsara ny fikambananao amin'i Jesosy dia tsy maintsy fikambananao amin'ny Jesosy. Alleluia. Dia tanao zany le zanak'Andriamanitra ka zany tsy hoe manantena n'ilay rapitso mpandova fotsiny, fa ny fiainany ety an-tany dia efa maneho fa tahaka an'i Jesosy. Alleluia. Daona itsika Filipiana toko faha. Fatatsika amin'izay zany hoe itinaomna amin'izay tokony milatsika ny fiainatsika. Filipiana toko faha amin'ny anaran'i Jesosy dia raha mamaky mafy atsika. Isa 2:3 mba ho tsy manatsiny sady tsy olovezika zay ao andiny fatimy fo Isa 2:3 mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana dily eo amin'ny firenena meloka sy madity izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Jereo tsara zany fa le zanak'Andriamanitra zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra tsika dia zao mahatonga n'ilay zanak'Andriamanitra tsy manatsiny sady tsy misy fitaka, zany hoe tsy sandoka, tsy amboaboara, tsy tefitefeny, tsy endrika hivenana. Dia hono voasoratra zanak'Andriamanitra tsy manana dily ao amin'ny firenena meloka sy madita ianareo.
Zany hoe tsisy fandraisana reo intsony eo anatrehany fiainany zao tontolo zao. Ny tena zanak'Andriamanitra zany makahala n'izao tontolo zao. Zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ny zanak'Andriamanitra nateraky izy, nateraky ny fanahy. No zany tontolo ara-panahy amin'izay nitondrany fiainana. Tsy manana raha tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra intsony ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Jereo akaikinao nao marina ny familitsy. Eny tsara melanana Jesosy. Ny zanak'Andriamanitra dia manao ny fanaon'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia mihevitra ny asan'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia sarotiny amin'izay mahasarotiny an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia tery amin'izay mahatery an'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra dia tena manome lanja izay omen'Andriamanitra lanja. Ny zanak'Andriamanitra dia manamaivana izay hamavan'Andriamanitra. Amen. Hitanao fa misy fahasamihafana be zany. Atsy ny zanak'Andriamanitra ateraky ny fanahy, ato ny zanaka izao tontolo izao ateraky ny nofo. Toy isika ihany. Maharay ve ianao? Romanina toko fasivy. Romanina toko fasivy. Andimy fafaro. Tongkely eo akaikinao raha sina diapolisy. Rehefa matory moa izy ny safosafoy amin'ny andimy fa Kristo fafaro. Ao vakitsika miaraka tsika rehetra eo a iara mamakimaky isa roatelo. Zany hoe tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina. Dia toy isika ny andimy fasivy. Fa izao ny filaza ny teny fikasana. Raha avy ny taona toy izao dia toy izy na ihany ary tsy zany ihany. Amen. Hoy izy ny voasoratra hoe tsy ny zanaky ny nofo no atao hoe zanaka. Mifona ny teny an'ity fa tsy hoe dadako efa manana an Jesosy dia automatika manana an Jesosy. Satria ny dadako miteraka anahy tao amin'ny nofo. Dia nao zany tsika tsy alokaloka ao anatin'izany. Satria eto dia marina tsy ny zanaky ny nofo no zanak'Andriamanitra. Vao mainka zany presizen'ny ten'Andriamanitra tsara hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao tsisy idirany ara-nofonao zany nankely azy. Fa asan'ny fanahy masina rano fotsiny ny atongavana ho zanak'Andriamanitra. Ary ny alalana fa zanak'Andriamanitra dia ozy izy ny voasoratra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Ny zanak'Andriamanitra zany dia tsy mandeha eo azy tsony ny fiainana. Amen. Fa misy teny fikasana amin'izay ny tombozotra ny fiainana. Zany teny fikasana zany ny atao hoe teny fikasana dia zao izay tsara rehetra ka sain'Andriamanitra ho anao. Ny teny fikasana dia izay ao am-pon'Andriamanitra rehetra tiano kasaina ho tanteraka aminao. Andriamanitra zany tsy afaka natateraka ny teny fikasana raha tsy tonga zanaka izy. Ary ny teny fikasan'Andriamanitra mazava ho azy antova fiainana mandrakizay. Halleluia. Teneno akaikinao tsy hoe zanak'Andriamanitra ianao dia ety aminy vaky maivana loatra. Sady mijetrona kely zany raha fitahina ety fotsiny antenainao mazany maivana loatra. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra tsy mijanona tsy voatazony eto amin'ny fitahina eto an-tany fotsiny fa mandrakizay. Tsisy afaka
manakana ny teny fikasan'andriamanitra io ho an'ny olona zay tena mitoaitra tsara ao anatiny. Alleluia. Noho izany tokony akatsika fijerentsika manomboka androany. Fa ny tia tany zany dia fandalovana. Mety tahina, mety tsy ho tahina, mety ny ananako, mety esolony, mety mitompony ao am-pelantanako. Fa tsy mifantoka amin'izany ny zanak'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra dia mazava ny ao anatiny. Misy teny fikasana ho aty amin'ny fiainana mandrak'izay. Mety ho faty aho rehefa avy eo. Mety tsy fantatro ny hafatesako rehefa avy eo. Na voadona ny tômôbilina na tsy fantatro na ahoana na ahoana. Fa ity nofo ity tsy andova fiainana mandrak'izay. Tsy ahoako zany izay mety endrika fahafatesana. Fa ny ato anatiko sy ny fonoko dia zao. Tsy nateraky ny nofo fa nateraky ny arofana miverina amin'Andriamanitra. Assuré tsara zany. Fa ny fahavelomana hoe ity an-tany assuré tsara. Tokony efa fantatrao tsara na tena zanak'Andriamanitra ho aizany fanako. Manodidina efa mahafantatra ho aizany farana titany. Zanak'Andriamanitra tonga dia assuré ho aizany farana. Mila mibebaka, mila mamerina fanoloran-tena na tokany fahavelomantsika nefa zatsika ty am-piangonana efitsika matahotra ny amin'ny famonjenantsika azy. Misy anie zany voavotsy ve sa tsy voavotsy ivereo tsara ny fanoloran-tena. Fa rehefa tena tsapanao hoe ampelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainako, lasa zanaka miovany identitéako, dia azoko antoka fa iny Andriamanitra iny tsy hoe raisiny dia atsipony, raisiny dia atsipony, tsy zany Andriamanitra. Matontsika miany ao am-pelantanana dia tsika ny safidy ny aly ao, fa raha izy tsy mamotsitra tsika zany. Amen. Ny zavatra rehetrarehetra amin'ny faovaovao tsy milaza mihitsy fa miany ao am-pelantanan'Andriamanitra izy. Tsy hoe memafy ny problema dia memanalavitra n'Andriamanitra izy. Tsy hoe memafy ny problema dia mety tsy vita n'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ohatra ny tomivavaka tsika ohatra ny tsy vita intsony zany Andriamanitra. Fa ny am-pelantanan'Andriamanitra tsisy maharovaka mandrak'izay. Fa matoa misy maharovaka dia ny olona mihitsy ny safidy miala teo. Fa ny teny fikasan'Andriamanitra tsy mamotsitra izany izany. Alleluia. Alleluia. Manomboka miady eto tsika zany miadika herinandro vaovao, miadika toy amin'ny fiainantsika, miadika an'izay tsy maintsy atrehana rehetra. Aza dimy ny zanaka tsy hoavony ray izany. Alleluia. 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 Matenenika ny efatra manodidina anao hafa ny loatra zany zanak'Andriamanitra izany. Romaina toko fahavalo. Romaina toko fahavalo ny dimy fatimy ny telo. Romaina toko fahavalo ny dimy fatimy ny telo. Alohan'ny makitsika anio hitanao leo fakina olobe ao veto Romaina weekend faly olobe ao. Andiny faefatra amby folo sy fatimy fakitsika vetivety io alohan'ny amin'izatsika fa ony voasoratra amin'ny anarana Jesosy. Romaina 8:14. Dia teo ihany fa misy zavatra ty nampiorenina tsara. Ony voasoratra 14. Miara-mamakytsika isa 2:3. Tsika rehetra miara-mamaky raha zany feo zany. Miaraka daholo tsika rehetra isa 2:3. Fa izay
dia toy isika ny andiny fa 5 atao vomafy be fa ao hiafatra isa 2:3 fa tsy nandray ny fanahy mpanevozana fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaray. Alleluia. Rehefa hoentina ny fanamasina isika dia tonga zanak'Andriamanitra zay fa zao misy izy rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika ny 5 vetivety rahalahy ny voasoratra tsy nandray ny fanahy mpanevozana ho amin'ny tahotra iray anareo. Hitanao fa tontolo ara-panahy ny zavatra raisina amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana hoe tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray dia misy fanahy miampita ao. Dia ilay fanahy miampita ao tsy fanahy ny fanadevozana amin'ny tahotra intsony. Amen. Miala ilay endrika tahotra rehetrarehetra satria matoa ny olona tsy matahotra intsony dia fantany tsara no couverture-ny ao anatiny ao. Fantany tsara iza ny miaro azy, fantany tsara iza ny momba azy. Matoa miala ilay fanahy ny fanadevozana amin'ny tahotra satria ny tahotra dia manandevo dia fantany tsara iza ny momba azy. Miala ilay tahotra rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra. Fa hoy izy hoe nandray an'ilay fanahy ny zanaka natsangana amin'izay. Tsy hoe nandray an'ilay zanaka natsangana fa nandray an'ilay fanahy ny zanaka natsangana. Ara-panaza ilay raisina. Amen. Amen. Inona ilay raisina? Fanahy ny zanaka natsangana. Olona vaovao ilay zanaka natsangana zany. Amen. Tenenina ao kakinao olona vaovao ke ianao io. Eny mety poanao ihany, ny endrikao endrikao ihany, ny akanjonao ny akanjonao ihany, fa ny fanahinao efa fanahy vaovao. Amen. Dia natsofoka ozy izy ny fanahy zanaka natsangana izay atsotsika hoe Abaray. Dikana hoe Abaray dia zao rehefa tonga amin'ny toerana zanaka ianao dia afaka midioka ny zavatra rehetra ary tonga tsara fifandraisana amin'ny rainao ianao. Zany ny atao hoe Abaray, lasa hiantsoana hoe Abaray isaky miresaka ianao zany dada, papa, satria akaiky ianao loatra ilay rainao. Teo aloha tsy ohatran'izany. Tsisy afaka manatona n'Andriamanitra raika eo aloha. Noho ny amin'ny fahotantsika dia tsy afaka manatona isika. Fa noho ny amin'ny Jesosy tonga dia miala ilay hevitra nampisaraka afaka manatona an'Andriamanitra. Lasa tafahavana amin'iza amin'Andriamanitra. Lasa afaka miantso azy noho ny amin'ny Jesosy, noho ny amin'ilay toerana mahasaraka. Amen. Amen. Jereo ny kristina aza mihafahafatsony miresaka amin'Andriamanitra. Zany nge ny elana amin'ilay fomba mpivavahana be dia be. Miantso ny misy olona mivavaka tonga dia Andriamanitra ray aminay tomponay mpanjaka anay, ray tsy mpamonjy izao rehetra izao. Misy manao zany sanatria mitsara olona na manameloka olona. Fa ndraindray ohatra hoe ilay Andriamanitra resana ohatra hoe any amin'ny rahona lavitra be zany dia atsotsony Andriamanitra ray tomponay mpanjaka anay. Dia ohatra hoe tonga ho azy koa ny Andriamanitra indy ao. Dia lasa ohatra hoe misy elanelana lavitra be ohatran'izany. Fa rehefa tena ao amin'Andriamanitra ianao tena miantso amin'izay hoe Abaray eo, dado. Nanao fa lasa miverina ny fifandraisana. Zany ny amin'ny tena miresaka fomba-mpivavahana. Ny tena filazana tsara tsy fomba-mpivavahana fa fifandraisana communion lalina amin'Andriamanitra. Alleluia. Rehefa naloty ianao dada mifona fampanoka. Endriky ilay zanaka talavena tamin'iray tonga dia hozy izy ilay zany dada tsy mety atao hoe zanaka motsony. Zany hoe mpanoty, zany hoe ratsy. Aloha mba isan'ny anankiray amin'ny mpanomponao. Tonga dia tsy elanelana fa tonga dia resana ohatran'izany.
atsika mba hifandray ohatra n'izany koa ianao hoe rehefa angataka zavatra famitadanao dia ataonao taratasy hoe voninahitra hoavy no manao zao fangatarana zao dada mba azahoako ny amorantonao fa afaka mivoaka ve za mba milalao baolina miaraka amin'ny namako ohatra ny hafafa be zany tena tanjon'Andriamanitra mahatonga antsika ho zanaka kay dia ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tsisy façon intsony tsisy elanelana intsony fa afaka miantso ianao hoe aba ray satria inona no nahatonga antsika hanana fifandraisana amin'Andriamanitra noho ny amin'ilay fanahany zanaka natsaka. Alleluia. Fantatrao misy fametan-tanana rehefa avy mba handraisanao amin'ilay fanahany zanaka natsaka. Amen. Mba hahatonga anao tsy hanana fisalasalana intsony na hampisy façon hitadiavanao an'Andriamanitra fa hahatonga anao hiavana amin'Andriamanitra, hahatonga anao tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy manana tanjona afa-tsy izay Andriamanitra nanomina dia avy tapasaraka dia nalahelo izy dia tokana ny vahaolana hitany Jesosy zanany nahitany dia rehefa tonga Jesosy dia nony amin'ny Jesosy ho sisy ny voasoratra izy ny mpananalana antsika amin'Andriamanitra. Zany hoe tsy misy elanelana intsony tapaka le elanelana nony amin'ny Jesosy tonga tafiditra le Jesosy tsy hoe maty fa natsanga Jesosy ary fanahany zanaka natsangana io ilaitsika io mba hahatonga antsika hiavana amin'Andriamanitra. Azany nambaran'ny mpaminany any amin'ny Amosany manao hoe mihavana amin'Andriamanitra miomana iona amin'Andriamanitra amin'ny fotoana anankiray tsika hifarana zao rehetra zao dia iona amin'Andriamanitra tsisy afaka iona amin'Andriamanitra tsika raha tsy ao anatintsika Jesosy hifanahany zanaka natsaka. Matiavaka be tsika raha tonga ty am-piangonana foana ho avy ny fionana amin'Andriamanitra. Azany mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe tsy fantatra koa tsy fantatra tsy zay rehetra manao be loatra le tombokotoko be loatra ianao ve resaka mitandanao dia amin'ny tompoko isan-kiny mahazo mivoaka ve zany tompo mahazo manano vary le tompo tsy hafafa be zany fa mahazo mitevy ny zanako ny tompo ampiana kely zanako farana ny tompo amfiry any afaka mody dady amfiry tompoko ano afaka mody ohatra ny hafahafa be zany nefa misy endrika ohatran'izany fiarahantsika amin'Andriamanitra mila ravany zany fa tsy ravo zany na tsy mandray any fanahany zanaka afahantsika miantso hoe abaray tsara fifandraisana amin'Andriamanitra mba miova mihitsy amin'izay no akazinao rehefa mivavaka androany tovy amen. Tsy ianao tsony no manao procédure be na manao protocole be rehefa hivavaka fa na amin'ny fotoana fahafiry na amin'ny fotoana fahafiry dia afaka miantso abaray dada tiandray zanaka femoiana abaray. Alleluia. Hitanao fa lasa fiainana lasa communion ino akaikinao izay fahalalam-po distoena masina be zany azay ny dada ao an-trano resipeka tena tsara dada amanina dada andao ravana le endrikendry protocole. Alleluia. Mivavaka ho an'ny rehetrarehetra izay manireny zany mampanin'Andriamanitra. Zany isy lahataka mitoro ra-panahy fampitezantsika mitoro ra-panahy mifokisantsika sy jere tsara fa fanahy daholo ny ambany eto fanahy-pahandevozana fa eo anankiray koa fanahany zanaka natsaka. Mila mandray an'izany ny atao hoe fametran-tanana dia fampitana fanahy
efa nitodika tamin'i Jesosy dia ohatsy izy Jesosy hoe ndana ozy izy manatona ny Ananiasy dia izy aletra tanana fa vavaka izy zao taorina ny fametra-tanana dia tsy Paul le procédure intsony noho fa Paul tsara fifandraisana amin'ny Jesosy. Alleluia. Misy fiainantsika zany mila hovaina amin'izay aok'izay ilay kristianina mboamboarina. Jereo no kakinao aza mety mboamboarina ilay fombafomba-pivavahana iso. Tsy mahita mampivotra ny amboamboarina amboarina asiana kely an'izao olita am-piangonana dia tsy maintsy misy kely misy oatra fetsika fomba fitary fomba firesaka iavana lasa vao maintsika maniny le manalavitra tsy zany ny pilanin'Andriamanitra. Tsy zany ny pilanin'Andriamanitra. Ny nofotsika dia tia ny fombafomba io. Fa ao ny filazantsara tena mamotika ny endrika fombafomba. Ka ho afaka ny tsara. Amen. 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 Ho afaka velonao ianao ve tsy mahita hoe be fombafomba loatra ao an-trano asiana coin kely eo foana ny toerana mivavahana asiana azo fijaliana kely asiana zavatra masimasina kely asiana autocollant ten'Andriamanitra kely asiana lamba mansobika zany isaka tonga ao an-trano eo anao vava eo no ahitako anao isaky ny amin'ny efatra sasany maray raha ohatra misy sampana ka tsy tonga dia amin'ny efatra sasany voadingana ny amin'ny efatra sasany dia anameloteny tena ny antony ty problème ty nga mazary tsy mivavaka tamin'ny efatra sasany maray nandray misy sampana tonga dia adinonao nadoarika tao amin'le toerana ny everinao fahitana an'Andriamanitra zay le fombafomba amboletsika dia avetsika mety tena tsy nivavaka teo amin'le toerana nanetsika mamory sary vongana sary sirika sary tsy fatana inonany ataotsika hivavahana iankohofana tahaka an'izany zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanafy sy ny fahamarinana resaka ara-panany resaka rehefa ao am-tompo tsy hitanao maso Andriamanitra tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra ozy izy ny voasoratra satria izy le manana ny mazava lehibe tsy azo atolo tika zay na ty nofotsika ty tsy afaka anatona azy tsy afaka hitady olona mpanelanelantsika raha hitady an'Andriamanitra na izaho pastera tsy za no anelanelana nao amin'Andriamanitra akora voafaty manoro anao fotsiny aho hoe io Jesosy dia mbô samoany fa tsy hoe tsy maintsy amin'ny alala Jesosy ny anjara-pisainana tokony horavarana ny antony zany dia tokony anatonantsika n'Andriamanitra amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. 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 Misy fanompotsapy moderna amin'izao andro farany zao. Dia nanday asolon'ny olona menaka tonono kely avany Israely tonga dia miovitra daholo tena masina zany. Azo fijaliana tonga dia tondrona ohatra tonga dia miovitra daholo. Le izy ange tsy hivelabela tahaka an'izany. Ny zanak'Andriamanitra tena mahatsapa mihitsy hoe le fanahiko mihitsy no mitady an'Andriamanitra. Jesosy amizava zay rehetra mety manalavitra sy manelanelana anao lavitra aminao. Alleluia. Alleluia. Mitanjona zany afatra zany.
mahatongatsika tsara fifandraisana tsy misy afatsy zay tonokelinao ekanao alohan'ny amin'izy izy sasa amen tononkely le fisavana tononkely tsika hoe aba ikany hoe aba ray tsisy elanela azona ho atsona fotoana rehetra nomy amin'i Jesosy izay miraisinao dia enao tonga zanaka. Alleluia. Tsisy condition be dia be raha hitan'Andriamanitra Jesosy ao anatintsika ihany. Tsisy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny Jesosy. Iza ihany? Iza ihany? Iza ihany? Iza ihany? Tsisy le raha zay tsy fantatro izy ataon'ny pasteur anao fa efa rehefa tamatavy sa tsira besika dia misy olona ozy izy manana problema tokantrano dia misaraka izy mivady any izy problema zany izy mivady dia rehefa nanatona pompon'Andriamanitra izy dia pompon'Andriamanitra zany zao averina mitery ty vavaka ty dia mivaly problema. Nanatona ny pompon'Andriamanitra izy dia zao averina mitery ty vavaka ty zay mivaly anao. Jerenao akaikinao aok'izay ny fomba fomba. Amen. 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 Inona jereny Jesosy rehefa mivavaka amitsy? Ny fotsika sainasaina tsara. Alleluia. Jesosy miana sitratsy. Jesosy miana afatsy. Alleluia. Ilainao le fanahy-zanaka tsara. Mahitsangananao amin'ny fiainana vaovao. Hitanao fa ny olona rehefa tafatsangana amin'ny fiainany efa tena tonga zanaka izy dia manompo an'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra izy tsy tahaka ny mpanompo intsony izy manao ny asan'Andriamanitra. Ny mpanompo dia mitady tambiny ataoko ty satria misy fahalobavaka andrasana. Dia hitanao le olona tena mazoto be fa Andriamanitra tsy adala fantany tsara mihitsy fa io olona mazoto io miany valobavaka fotsiny. Jerenao rehefa ny zanaka tsy miany valobavaka tsony efa miaina amin'ny fiainana efa nahazo valobavaka. Alleluia. Alleluia. Ny zanaka rehefa miasa ao an'Andriamanitra tonga dia hoan'ny antady ray amanontolo izay rehetra. Jesosy andeha hitady. Amen. 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 Dikan'izay amarana ko azy vehivavy mila ny fanahy zanaka natsangana. Iza le zanaka natsangana? Valomba Jesosy. Iza? Jesosy. Io manana elaela. Mpolehimazy. Rahatsika nitendry hiaka tsara. Kotsika rehetra hiaka tsara. Tera ihany koa afaka miaka. Vorainao ve niafaka tamin'ity alomara be. Sanganambony ny tananao izay naharay tsara. Aza forisena hitsangana fa tena ray hitanao hoe mazava tsara mihitsy ihany dia mitiafa mafy an'Andriamanitra.
zao ny zavatra hovain'andriamanitra manokatoa tsy olona tany tsolona faolona fa tsy tonga izay olona vaovao izay fa tsy milatsaka ny fanahiny zanaka ny tsaka. Amen. Tsy vavaka be lehibe ho anao izany fa metaka ny tanana fotsiny nomy amin'nosina andriamanitra dia metaka ny tanana eo aminao ary anona hoe ny fanahiny zanaka natsangana ny atonanao ho tsara fifandraisana sy fiovonanao. Dia hitanao fa ao anatin'ny